في حماك ربي غايتي رضاك، والقلب في يقين يحيا على هداك. ذو الجلال في علاه ما لنا سواه، هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا بإذن الله سبحانه وتعالى. أما بعد، ripino islamo dia ankafaliana tanteraka no anolorana ny arahaba feno ho an'ny rehetra izay mpanaraka izao fandaharana izao, fandaharana nataontsika mba hanazavana indrindra mahakasika ny finoana islamo. Androany tsika dia mbola ao anatin'ny fampahafantarana foana ny hoe inona moa ny antsoina hoe finoana islamo. Al-Islam huwa ruh al-haqiqa lil-insan. Ny finoana islamo dia izy no ilay fanahy tena marina natao ho an'ny zanak'olombelona, fanahy mitantana ny zanak'olombelona, fanahy mendrika hampahafantatra ny zanak'olombelona ny fahamarinana rehetra. Al-Islam huwa nuru al-hadi lahu. Ny Islam izy no ilay fahazavana izay natao hitarika izany olombelona izany amin'ny fahitsiana. Al-Islam huwa darbul hayat. Ny finoana Islam dia izy ilay sorodalan'ny fiainana natao hiainany zanak'olombelona. Zay no antsoina hoe finoana Islam. Al-Islam huwa shifa al-kafi al-wafi li amrad al-basharia. Ny finoana Islam dia izy no ilay finoana mampahafantatra ny olombelona rehetra ny fahasalamana mba hananan'izany vatantenan'izany, ny fahasitranana sy ny fahasalamana feno ho lavitry ny aretina isan-karazany. Al-Islam huwa sirat al-mustaqim. Ny finoana Islam izy nilay lalana mahitsy natao ho an'ny zanak'olombelona. La yadillu man salakahu wa sara fihi. Tsy ho very lalana mihitsy izay rehetra nizotra amin'ny lalana zany finoana Islam zany. Zany indrindra na tonga ny ilay mpaharo zao tontolo zao hiteny ao anatin'ny boky masina Qur'an manao hoe wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina. Ary toy izany nandefasako taminao ilay fanahy izay baiko avy amiko. Ma kunta tadri mal kitab wala al-iman. Tsy nahafantatra ianao talohan'izany hoe inona moa ny antsoina hoe boky ary inona moa ny antsoina hoe finoana. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi. Ka indro nataonay ho fahazavana, nataoko ho fahazavana izany mba natao ho fahazavana izany mba hitantanana ny zanak'olombelona. Man nasha, izay sitrakay, izay sitraky ilay mpahary zao tontolo zao. Wa ibaduna, sy amreo mpanomponay ihany koa. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Ary ianao ilay mpaminany izay nalefa dia hitantana ny olona amin'izany lalana mahitsy izany. Zany no fomba nentin'ny finoana Islam na maritra ny antsoina izany hoe Islamo izany. Raha izany rehetra ny tenentsika teo izany lazaintsika dia mazava ho azy fa ny finoana Islam zany dia fahamarinana. Fahamarinana satria tsy mifanohitra velively amin'ny fomba naharin'Andriamanitra ny ty zao tontolo zao ty. Fa raha ohatra ny finoana Islamo ohatra ka nandrara ny fisotro-toaka dia satria tsy mety amin'ny zanak'olombelona amin'ny fisotro-toaka. Nandrara ny amin'ny fandaingana satria toetra fototra tokony hananan'ny olombelona ny fahamarinana ary tokony ho tsopahana zany lainga izany. Ary nandrara ihany koa ny amin'ny ohatra hoe fanambadian'ny lahy sy ny lahy na ny vavy sy ny vavy satria zavatra mifanohitra amin'ny natoiran'ny olombelona izany ka tsy mendrika ny olombelona ny hanao zavatra mifanohitra amin'ilay nahariany ilay mpahary zao tontolo zao azy. Finoana Islamo isika dia fahazavana satria manazava amin'ny olombelona ny tsipiriany ny antony ny haiviny eto ambonin'ny tany, ny fomba tokony iainany eto ambonin'ny tany. Nazavain'ny finoana Islamo antsipiriany tanteraka ireny rehetra ireny mba ahafahany mizotra
anatin'ny fahazavana mazava ny fomba fisainan'ny finoana silamo sy ny mpino silamo satria nazavaina hazava amin'ny lalan-kizorana fa misy manko mety ho karazam-pinoana na ny fototra ijoroan'ilay finoana fotsiny ara de efa mirafitra amin'ny zavatra tsy mazava mety ohatra hoe ilay Andriamanitra telo zay 5 na 4 zay 7 de gaga anao miteny hoe inona tena tiana ho tenenina satria lay fototra ijoroany lay finoana mihitsy no tsy amin'ny toerany ka tsy mazava amin'ireo mpanaraka azy fa dia manara drenirano be fotsiny zao na koa hoe mihinana zavatra mambolony fotsiny zao fa tsisy fandiniana tsisy famakafakany fa ny finoana silamo de miorina eo ambony fahazavana tanteraka mazava aminao ary azavaina aminao ary atoro anao antsipiriany fampiarana azy dia anjaranao mizotra amin'izany fahazavana izany rehefa aveo fa tsy hoe atao maizina aminao de atao fotsiny ianao hoe akipio ny masonao de matoki ary minoa fa ho tantanako amin'ny lalan'ny fahamarinana ianao aza mampiasa saina intsony ireny rehetra ireny de fomba fandraisan-dahatry ny te ampiditra toe-tsaina fanjanahana ra-pinoana ao anatin'ny zanak'olombelona fotsiny ihany ka tsy mazava noho izany anton'izany ny finoana islamo de finoana ihany koa mitondra fahasalamana ho an'ireo mpanaraka azy satria mazava ho azy zany mpino islamo zany ange hatramin'ny sakafo zay hoaniny aza dia voafaritra ilay finoana ka ny mpaminan'izy ireo ny tenina na hoe thuluthul lit'am wa thuluthul lisharab wa thuluthul lilhawa zarao anankitelo ny kibonao ka ny apahatelo ny ataovy ho an'ny ventiny ny apahatelo ny ho an'ny rano ny apahatelo ny ataovy ho an'ny rivotra zany rehetra izany rehefa verenanao any amin'ny tontolo ara-pahasalamana de ho hitanao fa mitondra tanteraka ho amin'ny fahasalamana tokoa firifiry amin'ireo olona ihany koa zay tratry ny arety mandoza isan-karazany no toron'ny dokotera torohevitra hoe tokony anao fifehezana ianao zany hoe amela fisakafoanana mandritry ny ora voafaritra de aorinan'izay ora zay vao mihinana sakafo voafantina mba idiran'ny fahasalamana tanteraka anatinao ny finoana silamo rehefa manao reny Ramadan reny mazava ho azy dia ny fahasalamana toy izany ny tsonjovony ho an'ireo mpanaradia azy ny finoana islamo ihany koa ho isika de finoana mitantana ireo mpanaraka azy eo anatin'ny fahasalamana satria ny fijangajangana ohatra dia norarany tanteraka mihitsy hatramin'ny fotony ka nametrahany lalàna entitra de entitra tokoa ka ny tanora raha ohatra ka mbola tsy manambady ny tafilatsaka ao anatin'izany fijangajangana zany de misy ny sazy tandrify azy zay ampiary ny finoana islamo ny efa manambady raha sanatria ny vavaka tafiditra ao anatin'izany fijangajangana izany de misy ny lalàna tandrify azy izay tsy maintsy ampiarina aminy raha miaina ao anatina firenena mandala ny lalàna ny finoana islamo izy tsy vitan'izany ihany fa hatramin'ny fitaizan'ny finoana islamo de efa fitaizana mametraka azy sahady ho amin'ny fanalavirana izany fijangajangana izany ka norarano ohatra ny fivandravandrana sy ny fijerevana vehivavy mibiridana mandeha randalana antsika moa de mahafantatra ankehitriny fa vokatry ny tsy fahaizan'ny sasany taizany ireo mpanaradia azy dia nahatrany amin'ny trano fivavahana aza de mibiridana ireo vehivavy zay ao aminy ka jipo kely akanjo kely zala fa marakotra ny vatany no ndesina eny amin'ireny toerana rehetra ireny zany hoe lay toerana natao fanabeazana indray no mpamatsy toe-tsaina maloto an'ny olona mba hahatonga ny olona tsy anana izany fahalalam-pomba izany na de kely akory azy zany de mifanohitra tanteraka amin'ny fampianarana ny finoana islamo satria ny silamo rehefa nampianatra ireo mpanaradia azy ka ny tenina na hoe aza mijangajanga ny lalana rehetra mizotra amin'izany fijangajangana zany de efa namboarina sy ny tsetsemany avokoa mba tsy hisian'ny fijangajangana hatramin'ny fitafin'ny vehivavy de efa nifaritany finoana islamo tsara de mitendray ireo hafa rehetra hoe ahoana koa ty fitafin'ny vehivavy silamo mirebareba be ty tsy mandeha araka ny tokony ho izy de gaga ihany ny tena hoe le voalazan'zareo farenin'Andriamanitra masiny Maria aza mitafy ara-dalàna mendrika tena miseho amin'ny fomba ara-dalàna tanteraka fa mpino silamo zay mitafy an'le fitafin'ny reny masindry zareo de tenenin-dry zareo fa hoe terasaina radikal tsy haiko misy voambolana isan-karazany fronina mba hoentina
mametaveta sy manatsatso ny fahendren'ny sasany ankehitriny fa ny finoana islam de finoana miaina ao anatin'ny fahamasinany ary ny fahamasinana de tsy natokana ho an'ny reny masin'Andriamanitra ary azafady indrindra am'izany fomba fiteny zay mifanolotra amin'ny fotompolona zany satria Andriamanitra de tsy manana reny raha ny tantara sy ny boboko masina tonga teto am'izao tontolo zao ny vakina fa hoe zay mivombola nahafantaran'ny zareo azy finoana islam de manaja ny reny fitafy masina ireny mba hialana amin'ny fijangajangana filifiry ny aretina ny vokaran'ny fijangajangana ankehitriny tsy voatanisa ary isan'andro de misy karazany vaovao mipotra ary ny kamaron'ny olona de lasipatra n'izany avokoa vokatry ny fankahalana ny fampianarana ny finoana islam zay miteny fa hoe zany ny fandriampahalemana ho an'ny zanak'olombelona zany ny fitantanana ho an'ny zanak'olombelona zany ny fahazavana ho an'ny zanak'olombelona nefa moa de lavina angitrran'izao ka nahatonga ny zanak'olombelona hiaina ao anatin'izao fahaverezam-be zay hitantsika zao fa tsy ny toe-karena mandroso tsy ny toe-tsaina mandroso tsy ny fitondrantena mandroso fa mirona tena mirona tanteraka any ankady ny akamaroany ny zanak'olombelona ankehitriny vokatry ny fisalovana n'ireo olona tsy tokony hitaiza lasa mitaiza vahoaka mpitaiza raha-potomponoana hony mpitaiza raha-pitondratena hony ny vokany rehetrarehetra nefa de inona izao tontolo zao de za rehefa nanao sony fanarahana fa afaka manambady ny lehilahy sy ny lehilahy ny vehivavy sy ny vehivavy tsy haiko kelikely eo koa de izy koa ny tolona sy hitondra banderolina hoe zahay mila manambady biby de anambady avokoa ny rehetrarehetra fa ny finoana islam de nanalavitra tanteraka ireny adalana rehetra ireny ny fampianarana zay atolony ho an'ireo mpanarady azy ho anazalna min alquran ma huwa shifaun wa rahmatun lilmuminin ary nampidiniko ao anatin'izany Qur'an zany ny fahasitranana ny famindrapo ho an'ireo mpino zany hoe raha mpino islamo ianao de mahazo an'izany fahasitranana izany raha mpino islamo ianao de mahazo an'izany famindrapo izany satria ilay fototra iorenan'ny finoananao mihitsiny ilay fototra iorenan'ny fotompononao mihitsiny ireo fanompona rehetra zay ataonao anatin'ilay finoana mihitsiny no mitondranao ao anatin'ny fahasalamana ka nititsika tenenina de zany ny antsona hoe finoana islamo mbola lepary zao tontolo zao koa miteny amin'ny fanambarana hafa manao hoe qul lilladhina amanu qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifa teneno fa hoe io Qur'an io ho an'ireo mpino de fitantanana sy fahasalamana zany hoe ny finoana islamo de tsy nitondra afa tsy fitantanana hitantana ny zanak'olombelona amin'ny lalan'ny fahamarinana sy ny fahitsiana mba hahitany fahombiazana eto ambonin'ny tany ka hatrany ankoatra ary toy izany ihany koa ny finoana islamo de tsy nampianatra zavatra mifanohitra amin'ny fahendrena maha olombelona ny olombelona ka rehefa ny olona anankiray manaraka zany finoana islamo zany de ahitsy ny toe-tsainy ahitsy ny fitondrantenany ahitsy ny fotomponony ahitsy ny fomba hoentiny manompo ilay mpahary zao tontolo zao amin'ny fomba mahitsy sy marina tanteraka no iainany sy andalovany eto ambonin'ity izao tontolo zao zay namboarin'Andriamanitra ity ka ty zao tontolo zao ty rehefa tiana ho lalovana de lalovanao amin'ny lalàn'Andriamanitra fa tsy amin'ny lalànany tefitefen'ny samy zanak'olombelona fa raha mbola olombelona manefy lalàna hoentina miaina eto ambonin'ity tany namboarin'Andriamanitra ty mazava ho azy de hifandonany samy olombelona zany de hitatsika fa ireo lalàna rehetra zay niforonin'ny mpahay lalàna Napoléon sy ny ankoatrany rehetra nametraka lalàna hitantanana an'ity zao tontolo zao ty ny fahendrena rehetra zay napetraka an'izy ireo ange ka tsy mifanipaka velively tamin'ny fahendrena avy amin'Andriamanitra nen'izy ireo ary indraindray no misy ahitsy satria misy fiangarana ao anatiny ka tokony averina amin'ny fahitsiana sy ny fampitovinjony maha olombelona rehetra zay le tian'ny finoana islamo tenenina amin'ny fampiarana lalàna anatina lalàna ny finoana islamo lalàna tsy manavaka amin'ny mainty tsy manavaka amin'ny foty tsy manavaka ny ambony tsy manavaka ny ambany tsy manavaka amin'ny manan-karena tsy manavaka amin'ny mahantra tsy manavaka fiheviana fa mametraka ny olombelona rehetra amin'ny sehatra anankiray fa tsy hoe rehefa akaikikaiky ny fitondrana sy ny mpitantana dia ninonninona atao de tsy maty manota tsy toy izany ny finoana islamo fa ny finoana islamo de nametraka rafitra ara-drariny hiainany zanak'olombelona
ety amboniny ty tany ty mpaminany mpimo islama raha moa de nahavatra ny teny mihitsy ny teninanao hoe ya Fatima ya Ali fa inni la ughni laki min Allahi shay'a. Ory zanako va Fatima, tanterao antsipiriany zay tokony ho tanterahana fa iza de tsy afaka ny anavitra anao am'ilay mpahary an'izao tontolo zao mihitsy. Ary mbola io zanany vavy koa ny tenenina hoe law anna Fatima binta Muhammadin sarakat la qata'tu yadaha. Raha ohatra ka Fatima zanako Muhammad mangalatra de ho tapahana ny tanany, ho tapahany mpaminany. Ka tsika de manambara fa anatiny fampiarana ny finoana Islam de misy tanteraka zany rarana sy mihitsiny izany saingy misy moa sarotra amin'ny olombelona miaina ao anatin'ny rarana sy mihitsiny fa efa mitaizaina mazana ny zanak'olombelona hiaina ao anatin'ny tsindry azo lena ary zary lehibe tao anatin'izany fampiarana ny tsindry azo lena izany. Ny finoana Islam de finoana tsy mifanipaka velively amin'ny zanak'olombelona. Ho indrindra ny fanambarana masina ny Qur'an manao hoe fa aqim wajhaka lid-din, ary atsangano ny endrikao ifanaraka amin'ilay finoana hanifan madio tanteraka fitrat Allahi allati fatara an-nasa alayha. Zany lay voarin'Andriamanitra zay nomeny voary hitovy amin'izany koa ny zanak'olombelona. La tabdila li khalqillah, aza ovainareo mihitsy zay efa narafitr'Andriamanitra. Dhalika dinul qayyim, fa izany finoana mendrika manana maizy azy sy mahitsy. Walakin akthara an-nasi la ya'lamun, nefa maro amin'ny zanak'olombelona ny tsy mahafantatra an'izany. Ny finoana Islam de finoana mifanaraka tanteraka amin'ny zanak'olombelona mihitsy mahafantatra fa io zanak'olombelona io de mety arary indraindray ka misy lalàna mifanaraka amin'ny marary ao anatin'ny finoana Islam. Mety ho bevoka indraindray misy lalàna mifanaraka amin'ny bevoka ao anatin'ny finoana Islam. Mety ho tratrantitra ka arefo indraindray misy lalàna mifanaraka amin'ny tratrantitra sy marefo ao anatin'ny finoana Islam. Mety ho zazakely ihany koa indraindray misy lalàna mifanaraka sy narafitra ho an'izany zazakely zany ao anatin'ny finoana Islam. Mety ho zaza ao anatin'ny kibo indraindray misy lalàna mifanaraka amin'izany anatin'ny finoana Islam. Mety ho faty lanjaina sy ho alevona indraindray misy lalàna mifanaraka an'izany ihany koa ao anatin'ny finoana Islam. Ny finoana Islam de finoana feno, finoana mifanaraka tanteraka amin'ny endrika maha olombelona ny olombelona. Fa raha tsika manko mijery finoana hafa ohatra tsika tsy hijery afa tsy ny tenin-jareo manao hoe mopera tsy manambady de iza marina moa mopera tsy mbola nanao firaisana ranofo teto ambony ty tany ty. Maninona ny toerana le fahendrena avy amin'Andriamanitra fa ny olombelona de nateraka mba hanaranaka. Ary ny Andriamanitra de namela ny zanak'olombelona ho amin'ny tontolon'izany fanambadiana zany, fa ny fanaovana fomba nampivady ivelan'ny fanambadiana zay tsy narafitra araka ny fomba an'Andriamanitra ny lavin'Andriamanitra le parina zao tontolo zao. Zany zay fahendrena misy zany. Misy ihany koa tsika mahita hoe anatin'izany tontolon'ny fanambadiana zany de miteny ny sasany hoe izay natambatra Andriamanitra de tsy azo sarana intsony. De gaga tsika rehetrarehetra mahita an'izany rehetrarehetra zany. Raha ohatra zany ny zanakanao vavy sanatrika voafitaka nanambady lehilahy anankiray zay ampody ny tafy hoditran'akondry de anaovany an'izao toetra tsy mendrika sy tsy rariny rehetra izao, ary hitondrany an'izao fomba mampanao tsy mendrika ny zanak'olombelona rehetra zao, de tsy azo sarahana intsony satria fa vita fanamasinana. Tsy mifanaraka amin'ny toetra maha olombelona izany. Fa ampianaran'ny finoana Islam de nitenina hoe inna abghada al-halali inda Allahi talaq. Ny zavatra farany ratsy indrindry amin'ireo zava-boararan'Andriamanitra nefa nataony hoe azo atao manatanteraka azy de ny fisarahampanambadiana. Zany hoe tsitrak'Andriamanitra hisaraka ny zanak'olombelona rehefa narafitra zany fanambadiana izany. Fa raha misy kosa ny tsy rariny mitranga ao anatin'izany fanambadiana zany dia finoana mifanaraka amin'ny maha olombelona ny olombelona ny finoana Islam. Navelany ho azo atao ny fisarahampanambadiana. Ireny rehetra reny de fomba ahafahantsika manazava daholo ny hoe inona moa zany finoana Islam zany. Ka ny firariana dia ny andalianantsika, ny anarantsika an'izany finoana Islam mendrika izay avy amin'ilay mpahary zao tontolo zao zany. Eto indray no ametrahantsika ny veloma finaritra ho an'ny tsirairay avy isa-tokantrano ka mandra-pioana tompokona
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد جاء بالسلام والخير للأنام وأنا به رضيت وبنوره هديت سأظل ما حييت